Nisy olona saika anatin'ny fitsaram-bahoaka moa tany Antsihihy, tovolahy nahafaty olona tao Androibe, tratra ny fokon'olona tao Bazaribe ka saika matin'ny fitsaram-bahoaka. Ho lazaintsika moa ny mikasika an'izany sy ny vaovao hafa ankoatran'izany fa mialohan'ny hidirantsika amin'izany aloha ireo tompoko vavy sy tompoko lahy dia toy ny mahazatra ary tsy miova azadino foana ny miabone ny chaîne-natsika ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo noho ny farany dia apetraho ny commentaire. Zay ary no ela andeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohany hirosoantsika amin'ny tena votoatin-dresaka ataontsika ato anatin'ny ity vidéo anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Avy hatrany isika tonga dia filazana ny zavamisy sy ny vaovao malaza ao a Madagasikara. Vola 3 tapitrisa ariary may vokatry ny haitrano ny seho tany antany malandy sektera 7 mahajanga moa izany toerana izany. Vola mitentina 3 tapitrisa ariary mahery no may tanteraka. Hitantsika amin'ny reto sary reto moa izany vola may izany, tena nampalahelo tokoa ny tompony ity vola ity satria tsy azo moramora izany 3 tapitrisa ariary mahery zany amin'izao fotoan-tsarotra izao. Eo anatrehana zany ihany koa dia tena mampalahelo ireo vola ireo satria efa tsy hozatry ny fiainana intsony izy ireo manomboka amin'ny andro izay nahamay azy. Mahereza lesy raha vola ary aza mitondra namana ka hivadika lavenina indray. Ny manaraka ihany koa dia resaka zazavavy kely tsy hita 10 andro no hita ihany. Nisahotaka nimponina tany Ambalavola sektera 4 Mahajanga fa hita ihany ilay zazavavy kely 12 taona efa tsy hita 10 andro. Vehivavy iray voalaza fa reny keliny izay tsy mitaiza azy no nitondrony fianakaviana fa nitondra io zaza io. Rehefa nanontaniana ilay zaza dia nilaza fa nentina tany Belobaka izy ka nofatorana ny vavany sy ny masony mba tsy hahita lalana. Nilaza ihany koa izy fa nisy zaza maromaro tao amin'io toerana nitondrana azy io. Tonga naka io vehivavy anana ny fianakaviana ahiahy io ny polisy ary nentina ihany koa ilay zaza hatao fanadihadiana. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay dia andeha isika hivadika kely any Toamasina indray. Resaka seran'antsambon'ny Toamasina moa ity vaovao anankiray ity. Mitokona ireo mpiasa manao ny asa fanitarana ny seran'antsambo izay andreketany Somakoa. Ny anton'izany moa dia nahitana fabangana 5,000 ariary ka hatramin'ny 5,000 ariary ny karaman'ny ireo mpiasa nanomboka ny volana Aprila 13 ka hatramin'ny karama niraisina farany volana Jona teo. Nohon' izany dia takiny ireo mpiasa ny hamerenana ireo vola nobangena ireo ary mpiasa mahery ny 700 no nampitsahatra ny asa ka miandry ny valiny mahafapo avy amin'ny tompon'andraikitra izy ireo. Rehefa voaresaka ary ny mikasika an'izay dia andeha isika hiresaka kely ny vaovao izay navoaka ny radio televiziona sy teny. Fikambanany zanadriaka moa izy ity, tsy marina ny filazana miparitaka amin'ny tambazotan-tserasera fa manaiky ny hanamboarana seran'antsambo eny Andaboy ataony tetika Sabazy Toliara ny Fokovezo raha ny fanambarana nataony izy ireo. Toerana manana ny hasiny ary fisintomana mpizahatany sy fialan-tsasatra mantsy io torapasika io fa tsy fanariana maloto amin'ny Bazy Toliara raha no hamarininy izy ireo. Tsy manakana ny fampandrosoana ataon'ny fitondram-panjakana kosa nefa ny fikambanana zanadriaka fa saingy tsy hanaiky ny fanamboarana io seran'antsambo io izay hiafara amin'ny famonoana ny zanadriaky. Raha ny fanambarana nataony izy ireo ny sabotsy 17 Jolay lasa temo izany fanambarana izay nataony izy ireo izany. Mbola hijanona kely any Toliara isika amin'ity vaovao anankiray ity. Fianakaviana sahirana miisa 1,340 ao amin'ny komina Mitsinjo Betanimena distrikan'ny Toliara faharoa no nisitraka tosika tsimbina ka nahazo lela vola rehetsy ariary isan'isany. Famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena miaraka miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fidy no nahafahana nanatanteraka izao hetsika izao. Izany moa ny zavamisy any Toliara koa dia ampahafantarina ianareo rehetra mba hahatonga ianareo haraka ny vaovao mandalo manerana ny Madagasikara tsy ankanavaka naiza naiza izany. Rehefa voalaza ary ny mikasika ny zavanisy tany Toliara, ndeha isika hivadika kely amin'iny avarabaratra iny tsy aiza moa izany fa Antsohihy. Resaka fitsaram-bahoaka moa izy ity, namono ny vadiny ity tovolahy ity ka tratra nahavambadiny tao Antsohihy ny androany ary nentin' izy ireo ho vonoina tany amin'ny abatoara. Raha ny
fantatra dia nisy olona tao amin'ny komina Ambardjeby Atsimo ny herinandro lasa teo ary nitsoaka tao Antsohihy ity lehilahy ity ka tratra ny havany ilay maty rehefa natao ny velam-pandrika ary niharany fitsaram-bahoaka izy. Teny andalana nitondra azy ireo fokon'olona no tonga ny polisy naka azy efa any amin'ny mpitandro ny filaminana arak'izany ity lehilahy ity. Izany ny zava-nisy zavan-tranga tany Antsohihy renivohitra ny faritra Sofia. Ndreary isika hiresaka kely mikasika ny fitsarana bakalorea. Terena manao fanekena hitsara fa tsy omena vola ireo mpitsara bakalorea. Toy ny isan-taona misy olana indray ny fitsarana fanadinana bakalorea eny Ankatso amin'izao fotoana izao no olana arabola. Terena manao fanekena na lettre d'engagement ireo mpampianatra mpitsara bakalorea fa tsy misy vola. Niadinkevitra ny mahakasika ny fisian'io ka nisy ireo mpampianatra tsy nanaiky fa avy hatrany dia nampitsahatra ny fitsarana fanadinana. Isany nandray io fanapahan-kevitra io ny mpampianatra ny taranja matematika ary tsy mbola nameno io taratasy io sady nampitsahatra ny fitsarana fanadinana ihany koa ny taranja hafa ny omaly. Nisy koa ny fanambarany ireo mpampianatra nilaza nanao hoe ny droit d'examen alohan'ny mpianatra no tokony hanefana ny vacation saingy tsy izay no zava-mitranga. Izay moa ny mahakasika ny fitsarana bakalorea koa dia ampahafantarina foana ianareo ato anatin'ny ity saina ity mba hahatonga ianareo tsy toy ny tompotrano mihono fa haharaka foana ny vaovao misongadina sy ny vaovao misy ao Madagasikara. Ndreary isika hijery kely ny fanambarana izay nataony Siteny Randrianasolona Niaiko mampijaly ny mponina amin'ny renivohim-paritany sy ny tanan-dehibe manerana any Madagasikara ny delestazy Lavareny. Toy izany koa ny mikasika ny rano tsy ny faritra atsimo irery intsony no mijaly rano fa i Madagasikara iray manontolo ho hafatra izay nomeny Siteny. Tsy mitondra vahaolana maharitra ny mpitondra nandritra ny taona maro fa lany andro amin'ny fampanantenana pôkaty. Lany andro ihany koa amin'ny fitokanana ny zava-bitan'ny orinasa tsy miankina sy lany andro amin'ny fanoloana mpitantana ao amin'ny jirama. Ary mbola anisan'ny teny izay nomeny ity namana ity ihany koa ny hoe anisan'ny fototry ny olana ny fitavozavozana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fahatarana amin'ny fanaovan-tsonia ireo fifanarahana efa voaomana tany aloha ary ny fandaniam-bolam-bahoaka amin'ny rendrarendra isan-karazany. Izahay mpanohitra dia tsy hijanona hitatitra ny hetahetam-bahoaka sy hitaky ny fandraisana andraikitra tokony ataony fahefana mpanatanteraka. Izany no hafatra izay nomeny Siteny Randrianasolona Niaiko ho an'izay olona hiantefany ity hafatra ity. Hajanonantsika hatreko ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankatelina ianareo rehetra navita niharitra ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lavan'ny resaka hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oie, tsao tsao.